Tonga eto amin'ny fandarana mahery ianao tokolasy tompovavy amin'izao aliny alady fa 20 ny volana aprily izao manatra ny araba ary manasanao indray ianaraka hatramin'ny farany ary ity fandarantsika androany ity ety am-piandohana dia fahafaly ny milaza aminao fa dia manana vahintsika manodidina ny tontolon'ny taranja atletisme no ananantsika vahiny rotota mihitsy amin'ity alina ity. Marabantsika rehetra ary mpanaraka ny fandarana mahery amin'izao alina izao manasantsika mpanajana araka izany hatramin'ny farany miarabana koa namana mbolatina miaraba andry zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme izay vahiny eto an'io alina izany. Izay taranja atletisme izay indrindra ary no hanombohantsika ity fandarana ity fifandanana izay nitanterahana atetsy amin'ny kianjana larobia izy ity izay nitrangana Savorivory any. Tonga bakivaky sady maharary no mahamenatra raha ny zava-nisy tetsy amin'ny kianjana larobia androany maraina ho an'ny taranja fototra atletisme. Ny fandroritan'ny fédération nasery zareo avy eo amin'ny section mantsy ny fikarakarana faninanana izay natao ho an'ny atleta androany. Mahamenatra satria ireo ray aman-dreny mpitantana indray tokony ho modely no nampiseho fihetsika tsy mendrika tsy mifanaraka amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena teo anatrehan'ireo ankizy beazina manoloana n'ireo atleta eto Analamanga. Raikitra ary ny fandresen-dahatra ho an'ny rotota manoloana ny atleta. Tonga amin'ny daty ny androandroany dia satria daty efa voapetraka io araka ny voalazany SG teo. Isika raha teo efa eo andalam-piazakazahana marana ny anjarantsika amin'ny volana mera sitrapon'Andriamanitra dia tsy mijanona itsika fa atao ny compétition. Courage a! Manarak'izay tsapanareo angamba nanomboka tamin'ny 25 novembre fa manaraka hatrany amin'ny volana aposinay a no ny fitiavanay antsy atletisme ity. Ary vita soma tsara foana ny compétition antsika ny fara tamin'ny championnat. Zao itsika ety amin'ny piste détruisantsika izany ary tsy maintsy mamoaka vokatra isika satria reseo ny zava-bitanao farany dia ho voafehinao ny taranja. Tena mafiary dia voasoratra hoe mifankatiavy ianareo dia oka izay amba ampiaritsika tamin'ity toerana ity zany ny ampitsiny ndraiky karatra dia noho ireo atleta reo na ry zareo fédération na ry zareo ato amin'ny section dia noho ny atleta ka noho izany oka ny avantage ny atleta zany mba tsy hotsika indray no animba azy tompolasy tompovavy. Section tsy foana, ny ligue tsy foana, fa ny mpitantana ny foana. Atsapan'izay nareo atleta fa tsika atleta foana ny lasa sorona. Sa tsy marina zay. Ka ny zavatra misy zany tsika atleta tokony tsy anaiky anao an'izany. Ny zavatra misy tsika atleta ampianarina fanarahan-dalàna. Nanitsaka an'io ligne io tsika rehefa miazakazaka ina vokatra zay tsy miala ny piste. Nitondra fanazavana mikasika ny zava-misy androany ary Andriamatoa Roger Razafy Mandimby, sekretera général ny section Antananarivo renivohitra. Fisavorovorona tao anatin'io zany dia tonga eto zany fédération izay manatanteraka hono zany hoe tsy fahazoan'ny section Tanavila mikarakara compétition. Ny zavatra misy nefa dia raha malala fa ny section dia ara-dalàna. Section tsy azo injihana intsony amin'ny resaka hoe ady zany eo amin'ny resaka hoe resaka lalàna zany tiako apetraka satria zay dia efa nisy taratasy napetraky ny présidente eo aloha hoe tsy ara-dalàna section Tanavila noho ny fifidianana. Rehefa tonga nefa io dia nivalin'ny ministère dia tsy iza fa nidezian'ny sport nanafoana n'io taratasy napetraka Andriamatoa Christian Razafy Mahefy io. Dikan'izay zany volana 15 mars teo ny ministre no nandefa taratasy fa miantona ny section sy ny ligue Analamanga. Dikan'izay zany dia ny hoe raha izay zany dia tsy anisany hoe tratrany zany hoe fampiatony zany satria tamin'ny février zany zay
rehefa tsisy nanenjika atao anatin'izay février zay dia ara-dalàna zany zay ary tsy azo fafana zany ny certificat de conformité zay anananay eto niveau section. Rehefa zay nefa dia tonga ny fédération dia anziriziry zareo fa tsy tokony manao compétition zahay. Mariny etona nefa fa ny calendrier anay dia efa tamin'ny 2012 teo natrian'ny club rehetrarehetra zany ary efa tany amin'ny faritany ary efa navita zany championnat ny cross ary zao fa katoko ny championnat ny surpiste zao dia zao ny lasa olana aminay zao. Raha ny tena marina zany izahay eto anivon'ny section Tanaville zany zay mbola mamariana etona fa ara-dalàna manataratasy tsy voafoana ny ministère intsony dia milaza etona zany izahay fa izahay ny tompony compétition eto. Ary ny zavatra nisy ara teo raha nandinika ianareo nisy norakorakiny ataon'ny ankizy hoe raha ohatsy ny section Tanaville mikarakara ny compétition atao androany dia higrève zareo. Ary zay nefa ny zavatra nahataitra anay hoe tsy tokony hanao an'izay zany aloha ny ankizy satria ady mbola efa ataonay ato nivon'ny section sy ny fédération le izy. Rehefa andresena lahatra reo ankizy dia reo tonga nanao compétition reo daholo. Ary ankoatran'izay moa zany dia tonga eto ihany koa zany section Faradrano section Ambohidratrimo zay miaraka manao compétition aminay satria nisy zany fiaraha-miasa aminay ka nangataka izy zany taminay miaraka manao compétition sy ny tany amin'ny ligue. Araka ny fandaharam-potoana ny section na Tanaville dia ny alahady ho avy zao indray izy ireo no ikarakara ny faninanana fedina ny tompon-daka ny section na Antananarivo renivohitra eo amin'ny surpiste izany.